Ivadika eo amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava kosa indray sika manomboka eto dia ny fiadiana ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra no resahantsika voalohany amin'izany. Fantatra ary ireo ekipa efatra hiatrika ny dingany manasa-dalana amin'izany faninanana izany. Tafita amin'ny dingany manasa-dalana ny Cosma du Sud ny Jamaïque ny 3 FI ary ny FTA Tana be eo amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava sokajy divisiona voalohany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao ampaifadalana izay nikatrohan'ny CFA Anapandrina manao akanjo maitso sy ny Jamaïque be manao akanjo mavo. Mokafoy 7-20 no 13 na tafitan'ny Jamaïque ho any amin'ny dingany manasa-dalana. Raha ny lalao tamin'ny ankapobeny dia niadiny lalao teo amin'ny fidirana voalohany dia 3-0 ny isa teny amin'ny solaitra be izay nentin'ny rotota ny ala sasatra ka ny Jamaïque no nitarika. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny famalina ny fanafiana raha vao nanomboka 10 minitra ny lalao dia samy nahatonga baolina neto Tana iray avy ny rotota 5-5 ny isa teny amin'ny solaitra be izay mbola nitarika hatrany ny Jamaïque. Tany amin'ny 10 minitra tsy iravana dia nivadika ny rasa fa ny CFA Anapandrina indray no nitarika tamin'ny isa 13-12 ny efatra ny maro fa ho tafita ny CFA Anapandrina. Tsy izay nefa no nitranga fa mbola nahatsara hors-jeu indray ny Jamaïque ka nalasa an'iza no 7-12 izay nibatan'ny fandresena. Toy izao kosa ireo vokatra hafa ny 3 FI koa dia sahirana vao tafavoaka tamin'ny CSA Nandavapofotra tamin'ny isa 7-12 no 7-12. Ny FTA Tana be dia nandresy ny FTA Nanjanahary tamin'ny isa 1-20 no 13 ary ny Cosma du Sud nanilitra ny isa 17 tamin'ny isa 13 no 7-12. Araka ny fandaharan-dalao dia ny Cosma du Sud sy ny Jamaïque no hiatrika ny dingany manasa-dalana voalohany ary ny 3 FI sy ny FTA Tana be kosa no manasa-dalana faharoa.